Ye, mbola tsara antsika jiaby. Koragna nataoko ty zao vao vita mo vidéo fa somary mbola nisy raha natao nanahiragna. Voalohany resaka la musique izy tiako koragnesina. Antsika baka aloha nagnano débat amin'ny raha rehetra zany ty tsara malôha zegny hoe ino source raha ty avezany angano de ino mety hiafarany sy ny évolution agnatiny akao. Antsika zao koragna mahakasiky la musique. Zay moa tonga zany voalohany hoe inona ny atao hoe la musique. Vazaha koragna koa fa tsika satria tsika gasy efa nagnaraka raha nataon'olo fa tsika tsara raha tsy hay doko raha mbola hoe niforognitsika fa afa nagnaraka n'olo fo tsika. Nagnaraka la musique n'olo fo tsika depuis. Hitady définition farany tsotra za hoe mahakasiky la musique maro be izy agnatiny ngely sy ny tarinao fa rety farany tsotra volagno fogna de hoe inona atao hoe la musique. La musique c'est l'art de combiner les sons agréables à l'oreille. Zay natao hoe la musique. Idirako zegny teo hoe mo hoe agréable à l'oreille. Agréable à l'oreille zegny atao farany tsotra hoe zegny mahafinaritra ny sofigny, tiany sofigny. À l'oreille ho asofigny njove ho anao magnotany bokany. Atotsika izy natao njanahary tsaraikaraiky samy managna sofignazy, samy managna babakondronazy, samy managna betronany, samy amin'ny style musique ankafiziny atsika tsaraikaraiky. Zegny tiako avy. Donc zegny tsy voatery ho raha agréable amin'ny oreillenao ke ho agréable amin'ny oreillenao. Zegny natonga la musique maro. Iska mbala mizahantsika akagny zegny agnatin'ny définition la musique zegny de hoe misy fognany hoe selon les régions arakaraka le toerana misy karaha zegny. Donc par exemple zegny hoe zegny mandeha Jamaïque anao zegny bon ino zegny karazagna musique malaza Jamaïque ya reggae, dancehall, tout maro. Donc zegny tsy voatery zegny ke agnano la musique za ke ho raha tiany sosignao fo ataoko eto. Mety raha tiako tsy ho tianao. Sasa mety ho tia kilikiliky na gitara igny mahafinaritra izy karaha zegny. Sasany nefa tsy karaha zegny mahafinaritra fa tia raha tsotra, sasa tia musique classique, sasany tia jazz, karaha écoute-lanao trano zao tia jazz, tia ry iny mahafinaritra izy. Fa mampalahelo fogna zegny iny fitiavany jazz sy ny tariny indesiny dénigrena olo tsy mpagnano jazz. Zay le tegna mahakamo aminazy. Za olo mpagnano tropical zegny forcé anao andeha kafy jazz, non ça va pas, tsy karaha zegny. Olo samy amin'ny raha ondagnany. Mivolagna rô zany mianara magnano la musique fa narô mpagnano la musique zao ko fa tsy raha. Tsy voatery anao zao mizokinaka mambe sady rehetra aminao koragna anaka ty. Anao magnateny fa Bastalayon tsy mitendry gitara. Si, mitendry gitara Bastalayon. Fa na tsy nataony fivolomagna karaha anao, tsy nataony karaha hoe agnano hoe spécialiste en gitara, tsy karaha zegny. Za un vrai guitariste taille amin'ny amany, non. Fa nazy de la musique haine sy les moindres connaissance anagnany azy ndesiny exploiter nga agnanovany raha vaovao karaha zary. Tsy voatery basta zay volagny peut-être artiste maro karaha zegny. Maro be zegny par exemple zegny Adèle zao, Adèle zegny artiste malaza na instrumental de musique araiky tsy hainy fa izy malaza, mihira izy, mitendry karaha zegny. Fa ketrika amin'ny côté ny hoe clé USB sy ny tariny. Mety gaga angamba anao zao koragnesiko hoe magnino edy sy ranona malaza be tompony la musique tegna izy koa hoe izy olo managna maha izy azy la musique donc edy sy ranona zegny angisy zegny ambony tany eto. Nefa edy sy ranona miara mihira Burna Boy. Azontsika ono miara mihira Burna Boy. Nefa zegny tompona afrobeat magnano clé USB karaha le volagninao tsara edy sy ranonao. Magnino nefa zegny olo managna maha izy azy karaha zegny magname respect amin'olo mpagnano clé USB dénigrena reo sanandra io. La musique tompo dia mivoatra. Karaha anao zao kinakay mety gaga anao koragnesy koragna ty hoe taloha zegny gitara zegny mandeha gitara mbola tsisy effet. Fa d'après anao tsomba gitara misy effet. Tendranao effet-na gitara miboaka izy ka mikoragna azonao mitendry accordéon agnatina gitara dika zegny mivoatra karaha zegny la musique. Donc selon les fivoarana ambony tany eto ny agnambarantsika metrika hoe ny la musique de mivoatra magnaraka toetrandra karaha zay. De zegny tiako aviagna hoe ny agréable à l'oreille zegny samy managna agréable anazy atsika tsaraikaraiky. Karaha zegny ady lany fagnahy zany. Nareo mivolagna hoe ergo agnapagnano playback clé USB. Magnino Wawa magnano featuring avec Bastalayon? Magnino Wawa magnano featuring avec Ngiata Axel fotsy? Dika zegny zegny misy valeur folo aby managna ny maha izy azy. Ay magaga za nisy anareo mi-accepter raha agnatin'ny fotoagna antsika mandeha regny. Donc zegny le anareo mi-dénigrer
ny mpagnano clé USB regny mihitsy malana fagnaza fa olo samy amin'ny façon indesina ampiseho la muzikinazy ambony tany eto zegny itiavako ninaka zegny itondrasako muzika zegny raha malaza andafy karaha zegny fotony izy io na karakory akorentsika eto fivoarana avy andafy izy mandeha Madagasikara raha tsika magnaraka fa tsika tsy tompo la muzika atsika donc le raha malaza andafy zegny natao fivoarana karaha zegny za manokana zao tsara nandalo école de musique za fa tambany volo tagny choralinay tany tsisy mpitendry chorale adventiste fotoagna zay fa tegna acapella jiaby miaraka mira même chose pour salala anao zay mety possible volagna salala zegny tsy magnano la musique alors que zegny izy tsisy mpitendry na voana araiky karaha zegny fomba fijeriko donc le fahaizantsika tsaraikiraiky magnaja ny soan'olo tsaraikiraiky agnaty la musique natao mampatsara la musique avako fa nineko azy karaha zegny donc mizaha fogna zegny comprendre igny lignin'azy karaha olo magnamboatra tragno fo mamboatra tragno zany namboatra tragno kakazo volagninao nefa mba tragno misy namboatra tragno vato voatery agnaraka tragno vato vanao le choix-nao fo ataonao karaha zegny hagnano clé USB izy accepter clé USB nazy raha tsika ambony tany ty ato samy amin'ny raha tiany mahafinaritra azy yes zokinakay peace. Io miarabantsika rehetrarehetra tonga so eto amin'ny pejy tobe ny eto alohan'ny caméra sy ny micro alaza be indray tato ato le resaka artiste USB sy ny artiste tendrena tsy haiko hoe naninona variana kely nianatra koa naka-mention bien taty andafy de tsy haiko hoe inona nataitaitranareo tamika tao anisan'ny mpampiasa n'io terme io ny tenako terme anisan'ny manafitohana sy mampivotorona mpanakanto maro be fantarintsika rehetrarehetra moa hoe resaka playback ny resaka raha miteny hoe artiste USB ho an'izay olona nianatra sociologie na psychologie de mahafantatra tsara hoe misy karazany efatra ny fomba fatakaran'ny olona resaka samy nakany nivoan'ny fatakarany teo avy zany de nandika zay tiany adika hoe inona le artiste USB neniko androany ny fomba fatakarako sy ny fomba fandikako an'le artiste USB rehefa nampiasa n'io terme io tamina publication sy commentaire maromaro ary eto ihany koa aloha de disoko ireo olona miteny hoe rehefa tsy tendrena rangaha de tsy mozika tsy atopoko ny beatmaker sy ny olona mpanao instrumental ihany koa dia musicien ary mozika mampiasa note structure arrangement sy ny tariny zavatra ataon'ny reny artiste reny atao tontolo musique urbaine moa zany de beatmaker matetika ary tena mozika reny zavatra reny ary ara any amin'ny domaine ny manokana ireto misy karazana playback anankidimy voalohany dia full playback toy am'le hira ao anaty telephone anao ihany na anatin'ny radio carte anao sy ny USB anao ihany de alefan'ny technicien na DJ ao fotsiny le hira de tonga eo le artiste mody mihira na manarakaraka an'le hira de miara-mihaino hira am'le artiste eo nareo misy ndray kosa natao hoe playback instrumental io instrumental io de tsisy feo tsisy lead vocal zany fa feo an'le artiste anatin'ny micro mihira micro le artiste de mitokana ny instrumental zany hoe eo ambony le instrumental le artiste ny mihira misy any koa le playback TV track tsy misy lead vocal fa misy choriste na mety misy percussion fanampiny kely de instrumental tsisy feo anatin'ny micro ihany koa ny artiste mihira TV track io matetika de ampiasain'ny artiste rehefa miakatra télé na miakatra radio izy na manao live izy misy ihany koa le playback avec guide vocal le artiste mihira amin'ny première voix amin'ny lead vocal misy deuxième voix miguide anazy am'le playback ty anakaraha ty tena fanao ny artiste mamme valeur ny beatmaker zany hoe tena hoe binôme mihitsy ny beatmaker le hoe playback stems le stems io na hoe piste séparée de matetika ny artiste mampiasa pady de rekela amin'ny Google ino zany pady de mitendry eny ambony scène manao beatmaking en live mihitsy ilay beatmaker afaka milalao miaraka am'le artiste mihitsy le beatmaker Trinix zao ohatra anisan'ny mpanao an'izay zavatra zay de rehefa te apira public na te ara ilalao aminy le artiste de asainy mitendry fa gitara fotsiny lesy de gitara fotsiny tendreny anatin'le padiny anakabeany ihany moa zany nizaraiko aminareo amin'ny alalan'ity zavatra ty no anazavaka aminareo an'le terme am'izay hoe inona le artiste USB amiko dia ilay artiste manao full playback rehefa manao live fiangaviana re tompoko mameho valeur any ny public an'laisany tovy am'le hira anaty telefoniny ihany no alefa laisany mitsangana eo ambony scène nareo mody mihira na hoe manarakaraka eny de rehefa mivalana de asainareo mihira le public zay le artiste USB teneniko rehefa miteny an'io hoe artiste USB tsy voatery hoe faute-ny artiste koa nefa n'izay zavatra zay fa mety hoe exigence ny organisateur de afatra ho an'ny organisateur ihany koa mba asio valeur-ny ny fetinareo zay zavatra zay efa mahafinaritra anazy satria betsaka ny organisateur sy ny artiste efa matakatra hoe misy lanjany kokoa ny zavatra rehefa misy performance scénique amin'ny live meko ohatra anankiray voaingany nareo tamin'ny machine jereo kely live ny D-line zay tena omeko bravo be ho an'ny organisateur
sy ho an'ny artiste zay nanao investissement hoe publicité ho an'ny machine sy dilaina akory za akory no miseho sarotony na hoe za no miseho milay mahay be tsy za rery ny sarotony amin'io fa meko ohatra mpanakanto vahiny nareo satria mantsy nareo rehefa mpanakanto vahiny dia raisinareo matotra mpanakanto mety tena akafizinao a lafinina Je suis énervé parce que je suis un rappeur. Comment ça, il a pas l'instru de ma chanson? Ça me casse les couilles. Après, là, on est obligé de faire comme tout le monde, chanter sur la chanson, tous les trucs qu'on déteste. Là, vous m'avez... Je préfère vous la faire a cappella, au moins, je suis pas sali par ça. Anisan'ny tena sarotony amin'ny resaka full playback na hoe artiste USB ihany koa Kalash. Everybody say puro. Voilà ma voix. Attends. Vous avez vu le Colons? Vous voulez voir qu'il n'y a rien de fake? Vous voulez voir ce qu'on appelle un artiste en live sans playback? Vous voulez en avoir pour votre argent, non? Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Sortez vos téléphones, filmez ça, et là, soyez-vous. Tsika voaniodana mpivoagnana koa Basta Leon tao amin'ny Skyrock iny hitanareo to dia bomba be ny performance satria tena talentany ny avokany a ny energie ny avokany a zarainy aminareo amintsika moa zany satria za koa anisan'ny mijery an'ilay izy tena karesa be koa moa iny performance ny Basta Leon tao amin'ny Planète Rap iny a koa betsaka ny olona ny alina dia nampiasa le terme artiste USB tamin'ny fatakarany a zay any amin'ny tsy mivonto mihitsy manentaina solo malaza atao amin'ny Facebook sy ny mpanakanto moa tena mifamaly mihitsy tamin'iny zavatra iny a lasa mifaninana mihitsy hoe latsy mahay mozika no za melomane ny atao hoe melomane ihany koa dia olona tena mpakafy mozika amin'ny fony manontolo raha meloa dia mozika na hoe chant dia manina mani amin'ny adala satria olona adalana mozika zany a olona tsy borné amina mozika hoe rehefa tsy jazz klasika sy roka tendrena dia tsy mozika fa olona mivelatra sy intéressé amin'ny mozika rehetrarehetra ary liana hoe mitapy be kosa zany tena structure sy arrangement le beatmaker zany na hoe ony zany filohana mpanao raga dancehall zany olona tsy manambany genre na muzika ohatra hoe rehefa rap sy pop sy dancehall dia mozika ambany fa rehefa klasika sy jazz dia ambony rehefa olona pionnier R&B sy rap dia olona tsy melomane inoko fa mazava aminareo angamba le hoe artiste USB sy ny hoe tsy ratsy akory ny mozika sy tendrena ary tsy hoe tsara kokoa akory rehefa tendrena fa misy koa ny olona mitendry zavatra tena tsy koa samy manana ny goany dia samy hoe makafy ny fiainana afaka mikomanty nareo afaka manohana afaka manakihana ihany koa nefa fa kihana natao ampivoatra fa raha ohatra ka hoe kihana avy amin'ny olona frustré amin'ny fiainana fa mijiro sy tapaka sy tsy fananam-bola sy ny insécurité ao an-tanàna dia tsy eto amin'ny page ny fanaovana an'izay fa na any amin'ny page ny jirama ohatra na any amin'ny page ny fitondrena zay fa mirarisoa sy ny mahafinaritra rehetrarehetra ho amin'ny fiainanareo a asitsika mozika indray amin'ny manaraka fa androany aloha bla 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 lava be ny teto mirabanareo rehetra mahita n'ity vidéo ty tsy dia fanoko loatra le manao vidéo ohatran'izao a fa ohatrany tsy mety zany ny eritreritra raha tsy mba miteny kely manoloana ny resaka mandeha be deabe tatoato le anankiray a le tsy tononiko a ny faharoa le resaka fetra kely manatalenta mihira nefa ny manao mihira eny amin'ny sisin-dalana ny fahatelo a ny resaka clé USB mpihira amin'ny clé USB ka izao zany a ny hevitro mikasika an'ireo zavatra ireo asesiko tsirairay a ireo sujet anankitelo ireo mialatsiny a amin'izay mety ho voatohina amin'ity fa somary masitsika kely zany a ty afatra ataoko androany ty zao zany voalohany indrindra mikasika an'le dia zao le afatrafatre afatrafatre afatrafatre